Ny tomboena indray ireo olona fantatra fa mitondra coronavirus eto Madagasikara taoriana andreo fitiliana nataony 12 Mey, hoy ny profesora Vololtina Anta-Marie Daniel. Tany amin'ny faritra Atsinanana avokoa ireo olona 12 ireo no hita raha ny nambarany. Miisa 270 noho izany ireo olona fantatra fa mitondra ny coronavirus hatramin'ny omaly 12 Mey. 700 tamin'ireo no efa sitrana ary 520 no mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny tobim-pahasalamana. Toerana fitrandrahana arena kibon'ny tany miisa 12 eto Madagasikara no nahitana tranga fanotoana tontolo iainana tamin'ny alalan'ny mercure. Io no nambara minisitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maro mba ho miafitsy va hinala rariny iriny. Raha ny fanampahana nomeny dia fitrandrahana tanàna-pandraharaha aziatika avokoa ireo toerana ireo. Nanamafy anefa ity mpikambana ao amin'ny gouvernement ity fa tsy azo atao ary voarahala ny lalàna ny mampiditra na mampiasa mercure eto Madagasikara. Nangataka ary izany ity minisitry ity ny hanasaziana mafy ireo mpandraharaha-mpandika lalàna ireo ary koa hanokafana fanadihadiana hahafantarana ny fomba nahatafidiran'io akora mampidozy io eto amin'ny nosy. Nambaran'ny Lucien Ranarivelo, ministra ny fambolena sy fiompiana ary ny jony fa ho fantatra amin'ity herinandro ity ireo daty isokafan'ny tsena ny lavanilina amin'ity taona ity. Nandritra ny fihaonany tamin'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny CCI Ivato no nitenenana izany. Samy hafa moa ny data fisokafan'ny tsena ny lavanilina amin'ireo faritra mpamokatra izany satria miankina amin'ny fahasalaman'ny lavanilina eny amin'ny potiny no hamaritana azy.